atoky ny radio oazisy hoanao zao mahatoky amin'ny fanekena fandaharana iarahana amin'ny départementan'ny fitantanam-pianana kristianina eto anivon'ny fédération amin'ny fiangonana adventiste madagasikara afovoany manomevony naitrany kristy motsy mety vera iny indrindrare riverenatsikindra de raha saotra laza no atolotsika eo an'andriamanitra satria tonga eo amin'ny andro fahatelo sahata isika izay andiniatsika ny tenatsika izay atonga atsika hianatra eo an-tongotry ny tompo amin'ilay loha hevitra hoe mahatoky amin'ny fanekena. Androany no andro fahatelo ary ny loha hevitra izay natokana ao amin'ny androany dia le hoe ny tenako sy ny fifandraisako amin'Andriamanitro. Andeha hiaraka nondrika lohantsika hivavaka aloha mialoha ny ianarantsika indray eo an-tongotry Kristy. Tompo tsara ho rainay izay ny an-danitra, misaotra sady noho ny andro efa lasa ny anaranay teo an-tongotrao. Amin'ity androany ity dia te aneo indray izahay fa mbola vonina hianatra eo an-tongotrao, vonina hianatra ny teninao, vonina aneo ny finoanay sy ny fanapaha-kevitra eo anatrehanao. Tompo Andriamanitra io tsy ho hainay zany raha tsy ny fanahinao no miasa ao aminay, ny fanahinao no mitary-dalana, ny fanahinao no mampianatra, ny fanahinao no ahavitanay ny zavatra rehetra. Koa mitoera eo aminay isam-batan'olona ny fanahinao mba hifalianay ny amin'ny teninao. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anara-tsonao Jesosy. Amen. Amin'ity androany ity dia manana loha hevitra manokana tsika hoe ny tenako sy ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka fitinina amin'ny teny tsotra dia le hoe izao Andriamaniny ary izy oloko. Ahoana tokoa moa zany hoe izy no Andriamantsika, isika olony. Ahoana zany ny fomba ifandraisantsika amin'io Andriamanitra io? Misy toko sy andininy izay ho resantsika manokana ary ho vakindra latojo indray amin'ity fotoana izay ifampiresantsika ity, izay nambarany apôstôly Paoly amintsika indray. Ny toko sy andininy izay indrindra dia ny ao amin'ny Koritianina 2 toko 13 ny andininy 15. Koritianina 2 toko 13 ka ny andininy 15. Aminaran'i Jesosy. Dia nio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona no lavina ianareo. Ao anatokoa moa pasteur izany hoe fifandraisako izaho sy amin'Andriamanitra izany. Misy teny ao anatin'ny teny izay novakianao io androany, teny izay milaza amintsika fa ao anatintsika Jesosy Kristy. Ho an'ny kristiana rehetra dia samy mahay sy mahalala an'izany fa Jesosy Kristy no ilay mampiavana, ilay nampiavana ny olona tamin'Andriamanitra. Rehefa nanota ny olombelona dia tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy Kristy eo amin'ny azo fijaliana ho an'izay rehetra mino azy no mahatonga ny olona ifandray amin'Andriamanitra. Ahoana ary no hahatonga antsika mba ifandray amin'Andriamanitra? Amin'ny fomba ahoana no ifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io? Mazava ho azy fa misy fomba telo izay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy ao anatintsika. Ny voalohany amin'io fomba io dia ny fanatrarantsika ny avo, fanatrarana ny avo. Ny faharoa ao anatin'io dia ny fanatevenana ny ao anatiny. Ny ao anatin'ny inona moa zany ny resahana? Mety hoe ny amanokana ny resahana, fa ny tiana tenena dia zao mety hoe ny eo amin'ny ankonako, eny mety hoe ny eo amin'ny fiangonako, manatevina
ny amin'izay fomba ifandraisako amin'andriamanitra, ifandraisan'ny ankonako, ifandraisan'ny fiangonako amin'andriamanitra, ary ny farany dia ilay hoe manatratra ny any ivelany. Ity fomba hoe manatratra ny any ivelany ity dia zao hoe inona indray no fietsika asehoko amin'ny maha-kristianina amin'ny any ivelany. Kanefa ny anjarantsika dia ny mahatsiaro mandrakariva fa ireo rehetra ireo dia tsy mitombona raha tsy nonony amin'ilay Jesosy Kristy ao anatintsika. Indrindra pasteur, ohatra ny mazava manjavozavo izany, fa andinge ho jerena fanontaniana petraka amin'ny pasteur zany no amin'izao arivo zao dia ny hoe ahoana tsara, ahoana tokoa zany hoe manatratra ny avo izany. Raha ohatra ka resaka hoe fifandraisan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra no resahana, ka miresaka an'izany hoe manatratra ny avo zany, dia mazava be zany fa ny lanitra no jerena, ny fitoeran'Andriamanitra no jerena, ilay Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany no jerena. Izy any an-danitra, isika ety ambonin'ny tany. Ahoana ary no fomba anatratrarako an'izany fifandraisana izany? Dia mazava ho azy fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nresantsika teo. Kanefa ny fianarantsika ny momba an' Jesosy Kristy sy ny fananantsika an' Jesosy Kristy dia mahatonga antsika anokampotoana isan'andro isan'andro hivavaka aminy. Mahatonga antsika anao fanompompivavahana ao an-trano iarahana amin'ny ankohonana, tsy zaharery zany le mifandray aminy, fa iarahana amin'ny ankohonana, iarahana amin'ny fianakaviana maraina sy hariva. Ary tsy izay ihany fa iarahan'ny fiangonana ihany koa amin'ny fotoana izay iarahana mivavaka, ny mba mianatra ny momba an'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fianarana tenin'Andriamanitra misy fomba maro samihafa eo amin'ny fiangonana adventista, tahaka ny hoe ny fianarana leson'ny sekoly sabata, tahaka ny hoe fiainona ny teniny isan'andro isan'andro, tahaka ny hoe famakina ny faminaniana. Ireny rehetrarehetra ireny zany dia fomba ianarantsika ny momba an' Jesosy Kristy izay afaka mampifandray antsika amin'Andriamanitra, dia ho tratra tokoa no an'ny avo raha toa ka ataontsika izany rehetra izany. Indrindra pasteur, zay zao izy tena mazava tsara. Efa nyresamin'ny pasteur teo ihany amin'le hoe manatevina ny ao anaty, fa nde somary ho ampatsiahivitsika kely sy ho ataontsika mazava tsara tahak'izay indray. Manahoana indray zany hoe manatevina ny ao anaty izany? Ny manatevina ny ao anaty dia zao teontsika teny n'le toko sy andininy izay noraisina tamin'le Korintiana faharoa toko telo ambin'ny folo andininy fahadimy manao hoe fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Raha ao anatintsika Jesosy Kristy dia hoaingana isika ny amin'ny fanatevenana izay ao anatintsika. Kanefa tsy ny ao anatintsika rery ihany koa, fa mety ny eo amin'ny fiangonantsika mihitsy, eny mety eo amin'ny fianakaviantsika. Ahoana moa ny anatevenana ny ao am-piangonana raha toa ka tsy matevina ny ao amin'ny fianakaviana ary matevina ny ao anatin'ny tsirairay avy. Mila mafana fotsika ary mila mampiasa an'ireo karazana fanomezam-pahasoavana, mila fantarina zany izy ireny. Ary ny fahafantarana andreny dia ny fanahy masina mampianatra antsika mba aizantsika mampiasa an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny, azahoantsika mifampitombo ao anatiny, mampitombo ny ao anatiny. Misy karazana zavatra maro azo raisina ao anatin'izany, tahaka ny hoe raha ohatra misy olona anankiray izay manana fanomezam-pahasoavan'ny fampianarana, dia azo ny ampiasaina tsara izay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany no mampiasa azy mba ahatonga ny fiangonana hitombo mandrakariva eo amin'ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izay ihany koa ny famonjenandro fivoriam-bavaka isan'andro isan'andro izay efa fantatra
ngamany mety vaovao aminao le izy fa eo amin'ny fiangonana adventiste misy fivoriam-bavaka tahaka ny hoe alarobia hariva, zoma hariva, sabata, tontolon'ny andro, ireo fotoana isehon'ny fifadikanina, ireo fotoana izay iarahana mivavaka ataon'ny fiangonana, aiza ho aiza amin'ireny ianao fa ny olona izay afaka mampitombo ny ao anatiny sy mampitombo ny eo amin'ny fianakaviany sy mampitombo ny ao anatiny eo amin'ny fiangonana dia ny olona izay miaina amin'ireny fotoam-bavaka isan-karazany ireny. Mazava tsara izany pasteur. Araka ny hitantsika teo dia misy lafiny telo ny fifandraisana amin'Andriamanitra, manatratra ny avo, manatevina ny ao anatiny, manatratra ny any ivelany. Manahoana indray ny amin'izay hoe manatratra ny any ivelany izay. Ity manatratra ny any ivelany ity dia maneho aminao, maneho amintsika fa ny kristianina dia tsy kristianina velona ao an'ny tenany. Ny kristianina dia tsy kristianina titena, fa ny kristianina dia kristianina izay mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary kristianina izay maneho an'izay Jesosy Kristy izay eo amin'ny fiainany. Ahoana ary ny fomba izarako an'i Jesosy Kristy raha ohatra ka tsy maneho an'izay tokoa ny fiainako? Ny hoe manatratra ny any ivelany dia miezaka mifanerasera amin'ny olona any ivelany amin'ny alalan'ny fitondran-tena voalohany indrindra, amin'ny alalan'ny fiseho ivelany, satria izay aloha no hitan'ny olona eny ivelany mombanao, ny fisehonao ivelany, ny fiteninao, ny fanaonao, ny fombanao, fa tsy tonga dia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, fa io zany dia araka ilay fitenin'ny ankizy hoe vakiana fotsiny. Satria rehefa izay ny fiainan'ilay olona ka ao aminy tokoa Kristy raha tsy olona lavina izy, dia hitan'ny olona eny ihany koa fa miaina araka ny fomban'Andriamanitra izy. Ny apôstôly aza dia nilaza nanao hoe hanitry Kristy izahay. Dikany hoe hanitry Kristy dia mazava be hoe misy fofona, ka naiza misy azy dia ahitana fa eo amin'ny mandrakariva Kristy. Ny Maria nao anatin'ity hoe manatratra ny any ivelany ity ihany koa dia ny tokony fieritreretantsika fa afaka miara-miasa amintsika Andriamanitra, te hiara-iasa amintsika Andriamanitra, ka ny fifandraisako aminy dia mahatonga mba anolotra izay rehetra nangatahany, tahaka ny hoe ny fahafolon-karena, tahaka ny hoe ny fanatitra, fa tao inona moa reny rehetrarehetra reny? Reny dia anehoako fa mifikitra aminy, reny dia anehoako fa nisy zavatra nomeny ary mijoro ny amin'ny safidy izay efa noraisiko, kanefa na safidy noraisiko ary reny dia ampiasain'Andriamanitra ireny mba azahoana manatratra ny any ivelany amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Ka mazava be zany ny resaka ao anatin'ity fa ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia noho ny fananako an'i Kristy izay mampifandray amin'Andriamanitra ary mahatonga hanatratra ny avo, mahatonga hanatevina ny ao anatiny, ary mahatonga nahy ihany koa sy ny ankonako sy ny fiangonako hanatratra ireo rehetra izay tokony mbola hiditra ao amin'ny valan'i Kristy. Manaraka izany iray aman-dreny pasteur, sady manamafy izay rehetra voalaza teo ambony, dia mahafinaritra ny hamaky an'ity toko sy andininy andalan-teny ny soratan'i Joba ity, ka manasantsika indray ary handray ny baiboly ka nokatra izany ny ao amin'ny Joba toko 2:20, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Joba toko 2:20, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao no hivaky ny teny: mifakazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hatongavan'ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary alatsao any am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia aorina tsara, eny raha ampanalavirinao ny lainao ny eloka. Ary io any amin'ny vovoka ny akoram-bola mena sy ny akoram-bola fotsy, eny ary io eny amin'ny vato nandoasandrika ny volamena avy any Ofira, fa ny tsito no akoram-bola mena sy akoram-bola fotsy, ary ho vola fotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia hiravoravo amin'ny tsito ianao
ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifona aminy ianao dia hiainao anao izy, ary ny voadinao dia efainao. Ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao, ary amirapiratra amin'ny lalanao ny masava. Tsara be zany andalatiny zany. Andalatiny zay nosoratan'i Joba manokana mikasika ny fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ny fifankazarantsika amin'ny tsotoa. Tsy misy afa-tsy ny fiarahantsika mianatra aminy, ny mianatra io an-tongony, ary ny mandray ireo fampianarana avy amin'ny alalan'ny vavany, avy amin'ny alalan'ny teniny izay nosoratany. Ireny rehetra ireny nefa dia arakaraky ny anarantsika ny tenin'Andriamanitra no atsapatsika fa ratsy isika, ary ny fatsapatsika fa ratsy isika no atsapatsika ihany koa fa mila ny Kristy bebe kokoa isika, mila ny fanahy masina isika. Ary fanahy masina io no ampianatra atsika ny fomba ifandraisantsika amin'io Andriamanitra io. Zany no mahatonga ny Joba lazaina ao anatin'io hoe mila mifankazatra amin'ny tsotoa isika. Ahoana moa no ifankazarantsika amin'ny tsotoa raha toka tsy fohitsika ny elontsika. Milaza ity andalateny zay resahan'ny Joba ity fa mila arina ny eloka, mila arina ny ota, mila ampanalavirina n'lay ny eloka, ary io ihany no ananantsika fiadanana. Misy teny mpanoratra anankiray izay milaza ary marina ny filazany fa Jesosy Kristy mihitsy inge ilay fiadanany, ka na iza manam-piadanana, na iza manana ny Kristy sy miaina sy mianatra ny amin'izany Kristy zany, ary mivelona ny amin'io Jesosy Kristy izay ao anaty io, dia andeha tsy amitahotra izy, ary ahatonga azy anana fifandraisana amin'Andriamanitra izany rehetra zany. Androany dia hivavaka isika ny mba ahatonga antsika andray fanapahakevitra mba ahafohy ny elontsika, satria io ihany no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika, anondrika alohantsika isika, ary angataka amin'Andriamanitra izany famelan-keloka izany mba hahafahantsika miaina isan'andro san'andro miaraka aminy. Vavaka isika. Andriamanitra mitera sy misaotra ny anaranao zay noho ny fitahinao anay ka tanteraka somatsara indray ny fotoana tamin'ity androany ity. Misaotra anao zay noho ny fitahinao sy ny fitantananao fiainanay tamin'ny lasa, ary mangataka aminao mandrakariva izay mba hitoy izany fitantananao izany. Mamela koa nefa ny elokay ny amin'ny atsirambina ara-panay indrindraindrindra izay vitanay tao anatin'izany, ary indrindraindrindra ny atsirambina izay nataonay teo amin'ny fifandraisana taminao. Ny fanerinay Andriamanitra dia androany izahay dia napakevitra manokana amitrana indray izany fifandraisana fihavanana aminao izany, ka hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainanay indray an'izany fanapakevitra raisinay izany izay inona sy irina mba ho eo ambany fitarian'ny fanamasinao irery any. Izany vavaka izany dia tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen. Natotry ny radio Oasis ho anao teo mahatoky amin'ny fanekena fandaharana niarana tamin'ny départementan'ny fitantanam-piainana kristianina eto ny Confédération Nationale Adventiste Madagasikara afovoany. Manomego ny nahitany Kristy motsy mety vera iny indrindrare miverenatsika